androany fionana ohatran'isa taona saitra sy ny mpiara-miasa partenaire rehetra dia anisan'izany Optimata. Efa amin'izao fotoana izao moa zany efa manana ny logiciel daholo ny société rehetra fa toy ny comptabilité, gestion commerciale, ny paye dia produit vaovao zany no présentena androany Optimata indrindrandrindra dia ny resaka fifandraisana amin'ny mpanjifa izay hoe relation client zany na CRM. BDB ny orinasa tsy mampiasa an'izy io nefa izy io no anisan'ny tena mitondra mpanjifa, mitondra varotra ho an'ny orinasa zany dia izay no antony nanasivana azy satria amin'io no ahafahan'ny tompony andraikitry ny commercial ohatra manaraka ny asan'ny ekipany, manaraka ny varotra, manaraka ny fifandraisany amin'ny clientny dia indrindrindrindra koa zany ny service après vente, suivi sy ny ohatran'ny hoe capitalisation izay namany afaka itenenana azy. Izay zany no androany aloha tombony zany dia na vao androany ary zany le lancement Optimata efa nivarotra CRM io produit zany hoe manana traikefa kokoa zany izay angamba raha zay no filaizana azy raha oharina amin'ny client-nay sasany dia efa mampiasa an'izy koa zay en interne mitondra vola tsobezy be ho an'ny orinasa, miasa tsotsotra kokoa ny asa, ny fifandraisana aingana kokoa dia mahafinaritra le fiara-miasa, tsisy mifampiandriandry, tsisy mifampikisikiziky raha tonga dia professionnel tsara daholo. Tsy mitady fitaovana matanjaka avao koa ny CRM mifanohatra amin'izay ary satria dia efa internet zany no ampiasaina aminazy, izany hoe na ampiasana ianao na tsy ampiasana dia afaka mampiasa anazy foana. Dia navigateur web moa zany no tadiaviny na hoe Microsoft na Apple na Android zany afaka ampiasaina aminazy daholo. Ny connexion moa zany na connexion na téléphone tsotra dia efa afaka mahazo information, anarana client, adresse sns. Ny atelier zany CRM no nisy nizara anankiroa dia mazava ho azy moa zany fa ny produit ampiasaina andavanandro hoe Sage i7 izay ao daholo zany resaka comptabilité, gestion commerciale, paye, resaka trésorerie. Dia ny fanampin'izay moa zany ny vokatra vokariny Optimata mitokana ankoatran'ny avy any amin'ny Sage dia ny resaka hoe traçabilité. Io zany no ahalalana hoe anatina logiciel iray iza ny nanao zavatra anankiray, ovina izy nanao an'ilay izy, inona ny antony nanaovana an'ilay izy, izay zany. Dia ankoatran'izay moa zany nisy ny resaka hoe suivi ana stock, développement ny Optimata mitokana koa moa zany izay zavatra izay. Fa tamin'ny herintaona moa zany zay fa nanao resaka traçabilité ihany fa tamin'ity dia resaka paye zany no tena natao.